zay zany no mahatonga izahay milaza fa hoe io Kristiny Razanamasoa io satria mikotriky ny korontagna mamofompofo ny korontagna eto amin'ny tany sy ny fanjakagna ny zavatra eritreretiny Kristiny Razanamasoa faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahale akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia mahakasiky ny fanonganana Kristiny Razanamasoa na fanesorana azy solombavam-bahoaka intsony no basibasina ho fakafakana ho zaraintsika eto ary nanamafy manko ny solombavam-bahoaka Velontsala Porber izay anisany lohany ny tory any tany fitsarana izay filohana vondrana IRD ity izay ihany koa no zaraintsika eto nanamafy manko izy tao anatin'ny fandarana anankiray nitondra fanazavana momba ny lalàna numéro 72 amin'ny lampandroena izay mifehina ny toko politika eto Madagasikara ny solombavam-bahoaka Velontsala Porber ny lampandroena andiny faha 27 mandritra ny fepotona iasany ny solombavam-bahoaka dia tsy afaka miova vondrana politika mba hiditra any amina vondrana vaovao ankoatra ny anarany vondrana izay nahavoafidy azy raha tsy izany dia ahongana vongana tokoa manko Kristiny Razanamasoa ary move nandeha tamin'ny vondrana vaovao izay araka ny teneniny izany raha misy ihany koa ny fandikana an-dalàna etsy aloha dia ambarany fitsarana avy momba lampandroena ny sazy fanonganana ny solombavam-bahoaka voafidy ka tsy avy amin'ny antoko iray dia afaka miditra ao amin'ny vondrana parlementaire araka ny safidiny eo anivony antenimera ny fanonganana solombavam-bahoaka izay dia azo fitsarana avy momba lampandroena anaovana fanambarana ihany koa raha toy izy ka mivaona amin'ny lalàna mpitondran-tenana vondrana parlementaire misy azy ny fomba fanonganana sy ny fitsipoka momba ny toetra fototra ary ny fitandrona ny hasiny asa dia faritana amin'ny alalan'ny lalàna mikasika ny antoko politika sy ny didy amampitsipoka mikasika ny famatsiam-bola ny antoko politika izay manko ny vaovao ny zavamisy araka ny hita dia hoe nandika lalàna Kristiny Razanamasoa ka voahongana fa indrindraindrindra ity solombavam-bahoaka Velontsala Porber ity filohany ny vondrana IRD izay manko ny zavamisy eto amin'ny tany sy firenentsika resaka fanehoan-kevitra zay nefa izy tsy nandeha hoe ny ova vondrana parlementaire na ny vondrana IRD na hafa fa mbola njano nefa kosa hohitra zareo dia nandika an-dalàna noho ny fanehoan-kevitra nataony fitakinan rano sitsiny ty manko misy vidéo izay fanehoan-kevitra nataony zay mampametra-panontaniana fa miaro an'ireto fitondram-panjakana ireto reto solombavam-bahoaka misolelaka reto misy vidéo tapatapana izay arahantsika izay tsy valapatra antsika fa hiheno izay fanehoan-kevitra natao zareo zay amin'ny resaka fanonganana sy fanesorana solombavam-bahoaka Kristiny Razanamasoa izay aza dino an-trano na miabone na manao zay na manao commentaire afatsika manatsara zavatra izay nametraka taratasy fangatahana fanesorana député Kristiny Razanamasoa filohany anteny miaram-pirenena tokoa ny tegnanay maly ny antony dia mifototra mazava tsara amin'ny andininy faharoa amin'ny fitopolo ao amin'ny lalampandorena inona moa ny voalazany andininy faharoa amin'ny fitopolo amin'ny lalampandorena raha mijery tsika amin'ny andalana voalohany dia hoe tsy afaka miova vondrony politiky na halany azy ny solombavam-bahoaka anankiray mandritra ny fepotona fiasana zay zany anisany fepetra anankiray napetraka ny constitution zay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny andalana fahefatra mbola amin'io article 72 io ihany dia mazava tsara hoe azo ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana atao no manambara ny fanonganana ny solombavam-bahoaka anankiray raha ohatra ka miova ny ataontsika hoe lalampitondran'ny tegna n'ilay vondrona politika misy azy zany hoe raha miova mba ahafantarany vesiny maro azy raha miova ligne politique
ao amin'le groupe parlementaire misy azy zay teboko anankiroa zay a dia agnisan'ny fepetra napetraka ny lalam-panorenagna ary zay zany a dia tinay ho fantatra ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka am'izao fotoagna zao a satria mandeha maoko ny resa be hoe tsy ara-dalàna ny fametrahana zany taratasy fanonganagna solomavamahoaka Christine Razanamaso zany ka mazava arak'izay fa mifototra mazava tsara amin'io andininy faharoa amin'ny fitopolo no fangatahagna nataonay ny teboko manaraka tiako fantatra ny vahoaka malagasy dia hoe satria mangataka fanesorana Christine Razanamaso solomavambahoaka zany ny tegnanay dia hoe inona no profo ilazanareo fa hoe mivona amin'ny lalam-pitondrantegna ny vondrona parlementaire IRD i député Christine Razanamaso eto a dia mbola magnazava amin'ny vahoaka malagasy ny présidente ny assemblée nationale député Christine Razanamaso dia ao agnatin'ny vondrona parlementaire IRD ary ny tenako izay miteny eto moa zany no filohany zany vondrona parlementaire zany misy monko milaza fa hoe Christine Razanamaso tao agnatin'ny antoko TGV dia efa nasorony antoko TGV tagny amin'ny volana novambra raha discipline agny agnatin'ny antoko agny zay fa ny lalam-panorenagna amin'ny andininy faharoa amin'ny fitopolo io dia mametraka mazava tsara fa tsy afaka miova vondrona parlementaire ny solomavambahoaka anankiray mandritra ny fotoam-piasany ary mbola ao agnatin'ny fotoam-piasagna zany zay zao ary tsy ho tapitra agny hoagny amin'ny volagna voalombolohan'ny volagna jolay 2024 zay voatapitra zany donc zany mbola ao agnatin'ny groupe parlementaire IRD i Christine Razanamaso ary ny lalam-panorenagna no ambony indrindra fa zany discipline antoko zany dia mbola ambaniny lalam-panorenagna satria io lalam-panorenagna io no farany tampony ny amin'ny lalagna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakagna tiako hitondragna fagnazavagna zay satria misy no milaza fa hoe efa nasorogny tsy ao agnatin'ny antoko izy mety nasorogny tsy ao agnatin'ny antoko izy fa mbola ao agnatin'ny vondrona parlementaire IRD hatram'izao zay zany anankiray faharoa magnaraka zay hoazavaiko amin'ny vahoaka malagasy ny ireo profo manambara fa mivona amin'ny lalam-pitondrantegna ny vondrona parlementaire misy zahay i député Christine Razanamaso fa mialohany hanazavako an'izay dia tiako ho fantatra ny vahoaka malagasy mazava tsara fa ny andraikitry sy ny adidy izay iantsorohanay ao agnatin'ny vondrona parlementaire IRD satria zahay no maro anisa dia voalohany mitazona ny maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena mba hampanjary ny fagnatanterahagna ny politika ankapobeny fanjakana zany politika ankapobeny fanjakana zany dia notapahagna tamin'ny conseil des ministres ary ny filohan'ny république mihitsy no mitariky zany conseil des ministres zany ka zany dia ndraikitrinay adidinay ao amin'ny maro anisa no miaro ny politika ankapobeny apetraka ny fitondrana zay ny anankiray faharoa andraikitry sy adidinay ihany koa no mitazona ny stabilité politique tsy fantako moa no ilazagna zay stabilité politique zay mialatsiny amin'ny vahoaka malagasy zay manaraka hoe fitonina politika adidinay no mitazona zay fitonina zay na eo anivony assemblée nationale na ivelany assemblée nationale satria ninninona ny zavatra ho ataontsika ninninona no ezaka ho ataontsika hampandamigny hampandroso ny firenena raha tsy stable
ny fitondrana dia ho zavapoana ny ezaka maro lafy izay oentigny hampanosoana ny tany sy ny fanjakagna. Eto aho dia anazava amin'ny vahoaka malagasy amin'izay ny amin'ny hoe miova amin'ny lalam-pitondrantegna ny vondrony parlementaire IRD ve i Christine Razanamahasoa misy teboky vitsivitsy no anazavana amin'ny vahoaka malagasy fa tena mivona amin'ny ligne de conduite politique zay mifehy ny groupe parlementaire misy zahay no fihetsiky Ramatoa Christine Razanamahasoa. Voalohany niarantsika naheny nahita tamin'ny faramparany taogno regny ny fanaovany Christine Razanamahasoa motion de censure gouvernement tao amin'ny bureau Christine Razanamahasoa mihitsy no nanaovagny soniny taratasy no niketriketrehagna ny fanoratagna ny taratasy rehetrarehetra ny fitakina rehetrarehetra ary tao no atidoha mikotriky ny fanaovagna ny motion de censure. Nefa zavatra tsy azo atao, zavatra tsy azo ekena izany. Zay ny anankiray. Faharoa raha nahita angambatsika ary ny vahoaka malagasy rehetra angamba tsy manadino vao tsy ela teo tamin'ny 7 mars nanao bonne année na fampiarahabagna tratrany taogno zany Christine Razanamahasoa tao amin'ny lapany antenimera. Inona ny zavatra nisy tao dia niarantsika nahita regny kabarin'ny Christine regny namory olona mpanohitra antoko mpanohitra teto amin'ny tany sy ny fanjakagna ary niantso ireo antoko mpanohitra ireo mihitsy zay ny kabariny niantso hoe ampio aho mba hanova ny tantaram-pirenena. Olona mpanohitra no antsonao ao amin'ny lapany antenimera-pirenena nefa anao ao agnatin'ny groupe parlementaire IRD tena zavatra tsy azo atao mivona amin'ny fitsipiky mifehy izahay ary niarantsika naheny moa tamin'iregny kabariny regny i Christine Razanamahasoa dia manda mitsipaka ny andavirarigna ny fifidianana solom-bavambahoaka izay ho atao amin'ny 29 mai ho avy zao dia tsy mankasitraka an'io zany Christine Razanamahasoa. Amin'ny fomba ahoana moa vahoaka malagasy no hanekeny ny fitondram-panjakana fa hoe tsy hisy député satria tapitra eny ny mandany solom-bavambahoaka nefa ny solom-bavambahoaka zany voalohany io no mitondra ny hetaheta ny vahoaka avy agny fotony miakatra amin'ny fitondrana fohy be mba hafahana mitondra ny vahaolagna ny amin'ny zavatra manahirana ny vahoaka malagasy. Zay ny anankiray. Faharoa amin'ny fomba ahoana moa no anekena tsy hisian'ny fifidianany solom-bavambahoaka tsy hisian'ny solom-bavambahoaka hoe ny asan'ny solom-bavambahoaka zany dia hanaramaso ny asan'ny gouvernemanta, hanaramaso ny asan'ny fanjakagna amin'ny ankapobeny mba hafahana mandamigny sy mametraka ny zavatra tokony amin'ny fomba ahoana no hafahana hanaiky fa hoe ny fifidianany solom-bavambahoaka dia tsy hitondra vahaolagna. Ka zay zany no mahatonga izahay milaza fa hoe io Christine Razanamahasoa io satria mikotriky ny korontagna mamofompofo ny korontagna eto amin'ny tany sy ny fanjakagna ny zavatra eritreretiny Christine Razanamahasoa nefa izy dia ao agnatin'ny vondrony parlementaire IRD zay zany santionany ny amin'ireo teboky vitsivitsy ahafahanay milaza fa mivona ny amin'ny adidy sy andraikitra tokony hosahaninay ao agnatin'ny maro anisa ny fihetsy Christine Razanamahasoa ary tsy azo eritreretigny vahoaka malagasy ao amin'ny assemblée nationale zany raha tsy mipetraka stabilité tsy mipetraka ny maro anisa tsisy fanjakagna vagno eto amin'ny tany sy ny fanjakagna nefa ny vahoaka malagasy dia mitaky ny filaminana.